Inona moa natrea ery famoretana raha hisambotra mpangalatra zany anao dia ery famoretana, misambotra mpamono olona anao dia ery famoretana, misambotra mpandika lalàna dia ery famoretana, sa avelanao saipatra fa tsisy ilana azy ny mpitandro filaminana. Zay nge le izy raha izy zany tokony mba jerena amin'ny lafiny hoe inona le izy. Raha ianao ve manetana ohatra hoe io zany misy olona mivoafidy ohatra dia taninao hoe tsy mamela ny olona mihitsika na hifamono azy, zany ve dia ho atao mialatsiny nefa fitiavatena nge zany. Raha misy zavatra atao dia misy sehatra ahafahana manaraka hoe inona ny lalakalehanao raha ohatra ka misy zavatra atao. Tsika zany mitatatata foana isanandro isanandro hoe ameo faly voatena amin'ny fitsarana, dia rehefa mandray andraikitra ve le fitsarana dia lazaina ery mpamoretana zany ny zandary sy ny polisy manateraka ny baiko fitsarana. Fa raha mijery an'le zany aloha mialatsiny fa raha mijery an'le nataon'le olona kosa aloha dia amiko lesy tsy dia mety re fandrangitana mieritreritra hoe sao dia mba mamikaty ary le rangahy iny na tonga azo nanao an'iny hiantso dia hoe Vladimir Poutine no atsonao fa hoe sambora fa atsoko Vladimir Poutine. Dia nareo hoe mahita zany hoe normalina zany. Za aloha gaga amin'izany hoe inona manormalina an'izany. Ro zavatra nandalo tao amin'ny Facebook tao ke zavatra nyteneniko daholo iny dia marina. Raha ohatra miteneny marina tegna tokony mba hinoina. Za efa eto 15 minutes en avance miamby anareo za ry soldanaka jiaby avy anareo tsara, tsy avy anareo za mba misy naka mitongava ry tompoko, mitongava mitakizonao fa tsy solelaka lava isan'andro aty empaka reraka tsika ingay, reraka tsika misolelaka lalandava aty ovina isaka ombiagna zegny anareo karaha io fo tongava nareo zala ka zay ilay manahirana tahaka an'izany ihany koa moa ny any Vatomandry zay mbola mafapana reo toejavatra anankiroa ireo zany dia maneho hoe misy ny fihetsehana aloha any amin'ny faritra ary misy ny fihezahana ifesy karazana hoe nampangina ampilefitra ny vahoaka eo anatrany zavamisy kasa hoe tena ovofy amin'ny basy fe sasanatry ny vava tena hoe ampangininy ny hoe ovofy ho tonga amin'ny tena hoe fangejana faran'izay enjana ve ka zay mihetsika kely sy zay hoe tena maneho hevitra dia miandra ny fisamborana satria ohatrany hoe zavatra mitranga tato ato zany zay mihetsika tetsy anoso zao nisy mpampianatra voasambotra rehefa hoe marary ny fampianarana toy ny any Degoa misy mpampianatra voasambotra satria matsiaro fa hoe tena marary ny fiainam-pirenena, marary ny politika, vohitsakitsaka ny safidim-bahoaka ny any Vatomandry io raha mahita io ka hoe tena mieritreritra hoe fanjakana hoe ovofy sy tena hoe ho vitavita ho azy sa mety ho vainafo mipetraka eo atapan-dohan'ny fitondrana. Enare ao anatin'izay fanontaniana mipetraka izay dia ny tsirairay samy mandinitehana satria natsipa nitady ny tandrika ny omby tsika rehetra ny koa samy mba makafaka ao anatin'izay zava-mitranga any antsarana an'izay fa melohan'izay aloha dia andeha anaraka an'ireto dokam-barotra vitsivitsy maromaro reto. Dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2:30. Saviez-vous que désormais, vous pouvez payer en espèces ou par mobile monnaie à la livraison sur tous vos achats effectués sur www.ketchka.com. Paiement valable uniquement pour les livraisons auprès de nos 16 points relais d'Antananarive et pour les abonnés du site www.ketchka.com. Ketchka.com, numéro 1 de la grande surface en ligne. Efa mivoaka zao ny boky kintana CPE 6e. Vaovao 424 524 izay no vokarin'ny kintana fanabeazana nampiana laza adina 13 isaky ny taranja raha fito zany teo aloha. Mety ho an'ny sokajin'ny mpianatra rehetra ao amin'ny taona fahadimy, ireo osaosa na ireo maharaka tsara. Ampitanteraka hiatrehana ny fanadinana CPE 6e ary indrindra ny fototra ilaina rehetra ao amin'ny ambaratonga faharoa. Ny boky kintana CPE 6e dia natokana ho an'ny mpianatra, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra ho fanampiana azy ireo. Ny kintana fanabeazana dia tsy mbola nandiso fanantenana an'ireo mpianatra rehetra ka nampiasa ny boky rehetra navoakany. Ny vidiny 3 alina. Ahitana boky roa, laza adina sy valiny izay samy manana pejy 200 mahery avy. Ny boky dia amidy any amin'ny mpivaroboky mahazatra anao.
librairie Antso Analakely akaiky ny Totobato Antaninarenina, librairie Luthérienne rehetra Antananarivo, librairie mixte Analakely Esplanady, librairie catholique Antsirabe, librairie Lalaina Rariasina Analakely. Ary mbola misy ihany koa ireo boky fampiasa amin'ny kilasy fahatelo sy ny famaranana izay hita eny amin'ny mpivaroboky rehetra mahazatra anao ary afaka miantso ihany koa ireto finday ireto: 034 06 457 20, 034 60 787 85, 034 96 408 42. Manomboka izao dia misokatra eo anareo mpanjifa rehetra 420 no 420 ny point de récupération na ny point releniketrika.com eny amin'ny immeuble sonirana vindivarotra. Vidéo anatrany kala www.ketrika.com ireo entana safidinao ary alaivo amin'ny fotoana rehetra izay mampety anao zany na firy. Ketrika.com, authentique, moins cher et disponible de suite. Téléphone 034 14 102 80, 033 14 102 80, 032 11 102 80. WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Ireo laharana voataon'ireo no afandimby ho raisina manomboka eto. Manahoana tompoko? Manahoana zalahy? Salame. Ya ny azany za tsy tenitsony hoe inona le zava-misy fampamafao be le izy. Ahitana deputante filaminana daholo raha fa événement politique osa dia tsy mitombona intsony ny sain'ilay vahoaka malagasy hoe inona le zavatra misy. Fa ny ahy eo alohan'ity fisambosamborana be ary atsiriny Vatomany ny Bekoeto Antananarivo sambotra mpanao gazety io no tena hoe ahoana inona no ataon'ilay olona mijerena ilay ny Vatomany tena mampalahelo any anaty ala kosa be ilay olona matoro fa mitsoaka noho ny fiarovana ny safidim-bahoaka be dia atorany anaty ala fa samborony tena mampalahelo zany hita tamin'ny ainao aman-jery zany fa tsisy mamorona an'izany. So dia tenenina indray ny olona hoe mamoron-daingana manao milady zavatra tsy marina misy io fatoriana anaty ala io any Vatomany fa maninona ny olona matorany anaty ala. Tena grave le izy, tena grave samborona daholo. Zany eto mitena le fanjakana tuizy fanjakana fa tena mety io tuizy fa mety fisambosamborana rehetra rehetra mety fa tuizy apitao ampiroroa daholo izay olona rehetrarehetra milaza an'io. Tsisy nanao eloka be vava koa satria dia tsisy nanao ina ny mpahangana fa tsy izay anaovana azy ny mpanendaka ny mpamono olona dia ny olona miaro ny safidy 75% kosa ve ny lany le olona dia olona 25% na dia ho ataonareo io mba tsy mety kosa zany zany fa tsy halatra tsony zany fa vaky-tsano mihitsy tena mahatsy mety kosa zany tsy jereo tsara le didim-pitsarana ny amin'ny alalan'ny vahoaka no moana didim-pitsarana dia le vahoaka zany avy ny namoaka ny didim-pitsarana io le 75% diso fa le 25% maty azo tsy mety kosa le izy natao ihany tsy teny fa tena tsy lasa le izy zafa tsy teny le en février io izy io tsy teny le hoe maninona tsy namono fotoana filopena tsy teny eny tompoko eny tompoko miaraka malahoana ianao salamy miresaka jiramaly olona teo aloha dia za koa teny satria zay aka te ambotry manjaka tena sahirana mihitsy amin'le resaka facture le manatitra jiro efa niova any an-tany eto be hivato tokoa le izy dia lasa lany frais amin'ny antson'le ramatoa teo dia zahay zao nanatitra facture le jirama dia ozy izy hoe non relevé daholo ny tamin'ity nefa zay dia nanatitra relevé dia lasa nataony lasa estimé daholo ndray zany le facture teo zany dia tsy haiko hoe ahoana zany no tena fandehan'le izy hoe aiza zany zany tokony hoe andesy hitaraina fa dia nareo sisa ny afaka hitaraina anay. Zany zao tena zavatra irarina mba ho eniny anivon'ny jirama zany
hoe lay izy teo ny tanety be no voatery manatitra facture olana maritra mbo manarina lay olona tamin'ny voalohany dia lay teo izy teo tsy tsaroko tsara fa dia hoe tsy milamina lasa lavitra mikatona ny maso ivoa asa hoe inona tokony hitondra fanazavana ny jiramary tokony amerina ny maso ivoa akaiky indrindra na ametraka mihitsy raha ilaina raisina ary dia toizana salama tompoko androany zany osy février apatiakely ny tantara tamin'izany osy février 65 zany mitsangana ny directoire militaire de général Silandremahazo no nitondra de nalaza moa tamin'izany hoe Simbo CNP groupe mobile de la police nitipika ny Ratsimandrava CNP io efa resy tamoa zany efa ny rehefa natao moa zany ny fitarana ohatrany tsy marina indray hoe Simbo indray mitifitra de nitadidiko koa tamin'izany raiky amby folo fotsiny ministre tadidiko moa zany de Joël Rakotomalala Sapy Albert Daniel Radakova ohatrohatr'izay zany fampasezaka kely an'le 11 février zany sotra tompoko ianao moa nampatsiahan'le tantara fa nisy tokoa tamin'izany ny ataontsika hoe didy fanagadrana ny GMP na le FRS teo aloha zay nyteneninao dia ohatra nahitana Andry Boto, Sir Maurice Alphonse, Cyril Laza Petit Jean fa ireo goavana niaraka niatrika fitsarana dia votsitrafiko eny tompoko raisana indray ary ny antsy momba ny général mitasa colonel Maty zany zao izy io dia teny aminareo koa hoe nisy maty teo Mahamasina nisy général voatifitra maty teo fa tsy hita mandraky tiako ny fomba nahafateny izy na teny tanam-pitandro filamina nampanafa mitorana zany baly hoe tia ny bala nahafateny le général fa tsy hita mandraky tiako izy zany namono azy dia ohatr'izany zany hoe reonaten'ireo mpanao famitorandreo tsy aloha hoe akatona zany re mijanona ndefa tsy haiko fa nafa tsy ohatrany tsy hoe ina tsy tenenina mihitsy zany le izy momba ny fisamborana ndray fa neniko hevitra ty dia itsika eto Antananarivo zany zao tsy fantatra hoe manaika hiara-iasa amin'ny lehibe ny tanàna avy zany zao mpanohatra amin'ny alalan'ny fifidianana zay mahalany azy reo fa hoe ny mpanohatra koa izay mitondra ny commune Antananarivo dia milaza hiara-iasa amin'izay na hiara-miasa aminy dia zay koa moa zany ny antony hoe na nendrena azy eo tsy maintsy amaika an'izay fiaraha-miasa aminy be raha toka te hipetraka eo dia zavatra mbola fanontaniana mipetraka zany hoe nahoana no any amin'ny sisiny any no tsy manaiky fa mampiatra an'izany hoe zao ny lany ary zay tsy mety hoe nampanohana azy ary ka hoe lany fa izy tsy lany dia tsy maintsy manaiky anazy zany fa hoe ianao mpanohana anay dia izay aloha no eo atsenao ka nidika zany zany ty fisamborantia dia ohatrany hoe mbola izany hoe mampametra fanontaniana anakonakony hoe na voasambotra azy aloha hoe ho atao anatra mazy ay mbola mpanao hevitra avy ny samborana azy sa tena faneho-keviny amin'ny mampanao gazety azy mihitsy sa tetika hoe diversion indray satria mampapana lay toezara eto amin'ny transon fanjakana tsy tanana mbola afaka miverina aveo tonga dia raisina aloha io antso dia toizantsika aveo miaraba tompoko eny tompoko verina kely atao radio mahafinaritra momba le fahafatesany colonel Ratsimandrava nytiko jereny tamin'andre mato général Ramanana teo amin'ny tatana gendarme nanakatona parapaka momba colonel Ratsimandrava dia olona hoe tena rary bizasy rary raha fahitako aina no nafoy dia tokony hotoetra aloha dia fanabiary ny fampona mary efa firenena ty le mahatanala
Ari anisany mampifazafasa zao satria tsy mahita manana fonafoana satria very famefona gn'atony zay rehefa hoe tokony tigana foana le fanambadiana ary avoaka marina efa mitarana mety efa amin'ny firenena ty zany tokony misy révélation tena hoe tena izy tena ny tany Afrika ty tsy misy hoe anzona hoe famela epotika miaiky tokony misy misy zany le fibazana marina sy zava-misy efa mitarana ty zay vao androso ty Madagasikara ty fa raha izao zava-misy zao no afenina ho any ketra zay marina efa aina zao no nampitandroso fiasa tadra zany am ary ndrangay zany isaky maneho fa de mahaveresaka fa tany Afrika tsy misy an'ilay hoe vérité pardon zany hoe navakena batila na ny marina rehetra na ravina ny famela eloka dia ny aingany firenena ny faranana ny hoe fifanavakavahana ara-bolokoditra na ny apartheid ny Nelson Mandela isany hoe tsy tany Afrika Atsimo ihany fa tena hoe olobe an'izao tontolo izao tamin'ny resaka fampihavanana gasa hoe inona mety olana ho antsika tsy hafana manao an'izany mbola tsy misy litera ve sanatria tsy de mino loatra fa betsaka reo hoe olokendre olobe tokony avikan'izany fa lay finiavana mety hoe mbola somary tsy de ampy o miaraby mialako bika tsy tiako tare koa misy manao zato izy salamato efa tonga miaraby le izy zany zao raha ohatra hoe zavatra taloha aloha no nodiniana tena hoe nyle ira hoe maty novoloana tamin'ny raha tsy mandrava marina sy mazava tena mijaly ny vahoaka hatramin'izao tsy teny tsy afa-tsy ny amin'ny fitondranao fotsiny eo le recrutement ana mpampianatra maninona ny tsy nasiana ntsony nefa ny any amin'ny militaire ny totofana totoafo be mihitsy zany nge resaka fampandrosoana ho an'ny fireneny indrindra fa reo mpampianatra ireo miasa maina 12 taona 14 taona isary moa dia antitra ao mihitsy dia tena mampalahelo le raharam-pirenena fa dia akina andreo manam-panasy fa ny zava-misy efa fierevitra amin'ny malagasy sasitopoka zany enjana lay zava-misy miresaka ny fampianarana iny tokoa sy ny hoe resaka ampitandron'ny filaminana ohatra dia ny eo amin'ny 200 eo ny sampana anankiray hoe ny zandary ohatra no raisina ny mpampianatra manahoana isan'ny teny zala hoe namatsika teo hoe misy 12 taona araiky 12 taona mampianatra tsy mety voaray mpiasa-panjakana dia tsaroako le mpampianatra na any ambanivohitra ny ambatondra sakalavitra be any tany amin'ny 4 zay no nefa nampianarany fa mandraky ty ny andro any mbola mpampianatra faramy mala ray amandeny zay isany hoe zavatra mitranga manahirana sy tena hoe any amin'le resaka tany filaminana ve ny tena vahaolana sa any amin'le fampananana asa sa any amin'le ny fampiakarana ny tany maro-pahaizany malagasy any ko itsekilan'izay lasa ohatra ny hoe mahasanganehana ary mahasahiratsy an'le bevoka mijery fribery moa izy hoe miondrika tsy avelan'ny kibo mitraka tsy mahita bikanetana zany satria tsy hita zay anaovana azy ny tanora ihany ko mba te hiditra ao anatin'ny asa nefa maramila zany nipetsaka tany filaminana zany ny rekritena sahirana moa zany kotrakotrana ardagny sady mba miaramila zany andao antso raitsika hirana lesy miaraby tapaka kely na zany naty zany azy aloha tsisy maharatsy an'le hoe angalana an'ireny le tanora reny hiditra ao anatin'ny sehetry ny fitandrona filaminana kanefa resaka basy ny resahana ao miaraby rahampanareo ato amin'ny tompoko salama re ela kely ary ny radio misaotra zay teny toko teo ny hoe grand part tany Afrika Atsimo ohatrany fisanangy samihafa mihitsy ilay fitotrana sy fitotrana ito raha amin'izao fotoana ny antony ny fitonrananao an'izany tany Afrika Atsimo de grand part koa miteto zany zao fandrafira no voizina sy tena ampiroborobo eto
amin'ny alalany hevitra maro loko isan-karazany ary tena tsy azo elana intsony zay zavatra zay zao fitondrano zao mbola mitohy ny dikany a fanafoanana zao fitondrano zao ihany ny zavatra lehibe indrindra fa hitanao zany na zay miteny retina any amin'ny loha olona na iza de tena fifandrafiana ny zavatra voizina tavavirintsika mbola tsisy antso isany hoe atevitra no mikasikana hoe tany Afrika Atsimo sasanangy samihafa tsy mitovy ny aty amintsika fa rehefa hoe misy ny finiavana politika sy ny tena hoe finiavana amadika mipetsy anovan'ny tantara sy tena hoe jerin'ny firenena tokony andeha zany fa ito amintsika moa voalaza ohatra ny amin'ny lalam-panorenana na andininy fatimy amby efapolo hoe ny filoham-pirenena no miantoka ny firaisam-pirenena na garant de l'unité nationale fa tena mijeritsika hoe zany ve ilay sary mitranga eto Madagasikara amin'izao tena mipetraka ho ray aman-dren'ny malagasy ve ilay filoham-pirenentsika ankehitriny sa sanatria mivava ohatrany hoe lasa filohana toko filohan'ireo mifidy azy de somary miantsiantsiady tsy manao vava amin'ny mpanohatra sy ny sisa indraindray ao miaraby toko allo fiarana kely zala momba le resaka fisamborana teo iny any le izy ane tsy mitovy hita be zany hoe mpanipaka be le zavatra atao hoe mifisamborana iza zany le natao ho samborana namboly azy zao ny TGV tany fambolekazo tsisy resaka fa tsy fandrangitana tsy fanaovana vava ho an'ny mpanohatra ary nisy député anankiray tery amin'ny 4e material tsy maty mitenenina ny rafina mihitsy hoe aizy ianao fa na resin'ny ty député ty ianao tany amin'ny alina voateny andray matotojo ravalomanaka voateny am'izany fa tsy misy inona afaka miteny en'izay tiany zareo teny eny afaka manao hevitra am'izay tiany amin'ny famelezana mpanohatra tsisy fisamborana zay eny ilay zavatra tsy mety iza zany le natokana ho samborana ny mpanohatra ihany zany sy zay olona tsatsoko hoe mpanohatra ary fa olona miteny ny heviny fa marary azy de zay ve le olona samborana zay ve le ho destinenao samborana ny firenena Tapidry tsara fa tena mampalahelo le olona matory any anaty ala tamin'ny 1947 tamin'ny ady tamin'ny 47 nisy olona matory tany anaty ala sika zao 2025 matory anaty ala ry malagasy inona le zavatra ho ataonao fa eken'ny malagasy le zany fanontaniana baraingo be mihitsy no apetraka mbola ho ekena ve zany momba ny resaka 11 février fanteneniko ihany ty 11 février oa iny ny tantara marina fa ninina vono fa ny 7 février l'histoire diso de ezahana ho marina lasa le diso le nanany bohatra sy le avy nandroba tary amin'ny 26 janvier le tary amin'ny scorse tary amin'ny resaka fandrobana rehetrarehetra io niakatra teny amin'ny 7 février teny amin'ny palais d'État teny amin'ny lampam-panjakana de io no ezahana ho kalazaina ty arina dikan'izany diso be zany le tantara de ahoana zany zay ve le zavatra atao eto inona le zavatra fonosin'izay zay ve no andeha ho tsaran'ny taranaka ny faramandimby any arina diso hatramin'ny raha 47 tolom-panavahana 47 any ara zany zala aloha de asa raha tiako tenenina de atsiko makasitraka mazava tsara hoe misy ny tantara tokony ho tena tantara fa ohatrany hoe inena patoriana fa ny zavazava zay hoe karazana vady fototry ny famitiana firenena ve no asandratra andreo datan'ny tantara-pirenena fa ny za miviana foana any anatin'le hoe zao tokoa ve la hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra tsy vo zao hoe fa nisy ohatrany hoe renim-pianakaviana manany tena tanapolo niokadraina tany amponja tsy namelana raha tsy maty de zay le ohatra mampametra-panontaniana hoe mba mivavaka ihany ve ilay olona nitazona fahefana fanontaniana ihany napetrakintsika eo anatrehan'ireny de tsy izy ireny mandeha zao tanapolo a de samborina de gadraina misy any amponja tsy mandalo fitsarana mandraky teny androany miaraby salama tompoko ya verona kely fitaontsika nefa nisy Maria lasaka kely radio aloha mamety maravilona kely
ao ya eto amintsika hoe efa misy zay fampifanam-pirenena fampifanam-pirenena zay tena iverina hoe nahazavatra be lehibe manitsy ary efa lasa lalàna mihitsy arala izy nefa dia tena hatramin'izao saronana fotsiny tsy avela izy fa vo mainky ara tena fampanakotana amin'ny zavatra misy eto dikany raha ohatra ka nisy ilay fampifanam-pirenena sotran'izao Madagasikara fa tena le zany zavatra efa ohatran'ny hoe zavatra efa ketrehana mihitsy hoe tena loranga zany fampifanam-pirenena zany ho tena hijanona mihitsy asa tsy haiko fa dia atsika malagasy mandinika azy sorate ao tonga dia raisina aloha ny antso manaraka ary miaraba toko omena tombon-dahana mihitsy aloha zany ny mpiaino zany zany isan'ny fanontaniana sy antso ataon'ny mpiaino hoe ay zareo ray aman-dreny tsy ho in'olombolo tokony ho mpamierin-doha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ao raisina ny antso dia toizana aveo ary raha hoe ilay indilana salama toko miaraka tonga lavitra miarabe zavatra mba tiako tenenina fosiny dia zay ampifandraisy fosiny zavatra tamin'ny 47 nahatongavany Galilée teto mitondra ireo bulldog olona avy any Afrika sy mainty be ireo ino natao miteto misy aza ny ketany-drazana rehetra ny mony malagasy natao ny roba ny firenena eny ankehitriny izy misy olona iany rasimelina miaraka amin'ireo ekipan'ireo tsy famiretana voaka koa reny atao amin'izao fotoana izao topikolen'ny 47 tompoko izao zava-misy ankehitriny izao ary za zay miaraka asa zay hitovy hevitra amiko fa sy manana filam-pirenena zany malagasy ary joiny Macron misy eto ka mpitahao tsara ny zava-misy ankehitriny mpitahao le 8 centimetre zay kariny ankehitriny ito asa zay hitovy hevitra amiko misy fa za dia sy mbola nanoranga io hoe président zany hatra mitondrany tamin'ny voalohany ka mandraky zao ankehitriny zao io izy io abiby lehibe mipetraka ao aminy ay izy zao iblinobliny sy any hoe fetiny zany ramira raha izay malagasy eto sy ny forena mahazo azy izy resaka fosiny ka tao amin'ireny ary reny reny rehetra mpisolelaka amin'ireny olona efa niborosiny tamin'ny ranona misy daholo ngamba reny olona reny efa doky ny lohany zay nahatonga n'ilay hoe izy rehetra dia dondrony sy doto ankehitriny sy mahalala fa sy milelaka ny kirazony rasivelona zay ihany mba fanehoan-kevitra fa dia misaotra mihindra zao somary ambanimbany lay antso ty tonga dia raisina ihany manaraka salama tonga miarabe efa tafiditra salama mba tiako tenenina mikasika an'reto le manambonina atra ampiakarina grady isaky ny metsiky reto efa mandinika ary dia fahafantarako azy ohatrany hoe le président zany chef suprême des forces armées filoha faratapony folo alin-dahy izy fotsiny mibaiko hoe ataovy reto dia manatanteraka azy le ary amin'ny ambaratonga ambany aria na tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifery miaramila satria rehefa mijery anao ohatran'ny olona atao hoe menagraty firakaiko retirety dia aleo mba azo vola tsaratsara rehefa lasana miretirety any anga zany fitondràna firenena e tena mialatsiny zao zao zany ahitan'le gendarme frantsa iny supérieur tion grade hitako mihitsy colonel le izy inona moa ny atsona natao ka tiasaka sitrapo ary izy ianao manana général kitana roa kitana telo dia tsy manao hoe any anao zany raha ohatra ka mbola volontaire ny andrasa anao anofananao fa na fotsiny hoe zinge
somary tapatapaka kely fa ity misy fampatsahivana fohy kely fotsiny tsy azo adonoana ny colonel Ratsimandrava ny teratany malagasy voalohany ny fe gendarmerie pirenena sary otony tanteraka mihitsy izy tamin'ilay fanajana ny teny filamatry ny zandary zay manao hoe tanindrazana sy lalàna sy ny hoe fanasokajiana andreo mpitandro ny filaminana ho tandroka ary ny vozona sy ny hoe mpiaro ny vahoaka sy ny fananany fahatsiarovana azy inona no miseho mety ankehitriny eny tompoko miarabe tiamerina zany le fombafiteriman'andriamanitra le lavitra ny fifandrafiana sy ny fampiadiana sa de iza zany manao inona ny fanjakana de inona no ataon'ny fanjakana amin'ny vahoaka fa raha zao endrika zao de fiasarotiny atsika rena fa tena teny zany kateny alefa fatran'izany kale fa tena hoe isikainy any zany no mifandrakina amin'ilay fanjakana fa le fanjakana tamfandraka itsika zany de sasainanao mieritreritra ny hoe zany hoe teny miavy aiza teny nampitondra fanjakana ambony sa zavy eny sokajina moa zareo reo hoe na olona na solom-bavahoaka na mpitondra fanjakana président de olona ambony daholo zany fa mampalahelo ny mieritreritra zany hoe tena zany misy eo mpitaro afa ny tondron'ny tanana ka ny tiako tenenina de zao raha mbola isika malagasy tsy olona rotony eo a de tsy haiko aloha izay momba ty mba manatrika liran'ny rebitiny aza lara tamina mandarana hoe lalany iraisana efa misaotra lalany iraisana nahoana raisana ny ansary aloha aveliko maleo raha makany io raisa ao samolatsao salama ianao e salama tompoko miarabe allo salama tompoko salama tompoko aikaleo hevitra kely tompoko andao za tsisy amin'ny resaka ny ady politika ty zany tena maro maheno maheno tsara mihitsy eo any zavatra sosikevitra mahatsipy zany azonao ny momba an'le zao zany ny tena mana le filaharina sy le resaka fitokonana sy ny ana zany efa hita amin'ny mety am'le izy fa tsy maintsy ho samborona ohatra zany raha maneo sika hoe fitokonana na ohatra zay fa ny tena hevitra hitako zany a de manangana pankarta isakisaka ny any amin'ny trano miresadrisa zany zany na any amin'ny vohatra na any andrenivohatra etraky Madagasikara e de iny zany no apetraka eny amin'ny rehetrarehetra eny miaraka amin'ny saina fotsy maheno maheno anao e miheno tsara olana mety mba hitako hoe mba mety ety amin'ty resaka fitorana tsy mety ty zay mety mahasoa amin'ny firenena satria inona tsy hitany mihitsy isan-kanana an'iny zany de zay maharary anao zany de manangana an'izay pankarte eny amin'ny tranonao eny anao na eny amin'izay plasy misy anao eny de hitany rehetrarehetra miaraka amin'ny saina fotsy hoe tena resy ay zay fa ny okevitra kely mba hitako mba mety am'le izy misotranao misaotra le mpiasan'ny fokotany le mpiasan'ny fokotany tany zany zao mahatsiarotsiaro amin'ny colonel Ratsimandrava mihitsy satria ny colonel Ratsimandrava no nanome lanja an'le hoe rafitra ny fotony de ny fokon'olona nefa kehitriny de ohatrany ataon'ny mpitondra fitafana antsoina ny lesby fidianana le rafitra fokon'olona de jalojalo be de mpiasan'ny fokotany veto hoe fa mba mahazo tambikarama sy ny sisa de sentisenti kely eny tompoko flo vakiparitra rehetrarehetra iny eny tompoko andao azy ahena kely ny radio anao raha de tena eny mazava tsara ny faneho-kevitra ao misaotra indrindra
hitanareo friako izy teo ohatrany fatota le zaho a menatrany le manambonina zao amin'ny tafika miaramila gendarme police indrindra gendarme tsy ndriko mihitsy indrindra gendarme hainao kely aloha ny radio anao satria ny hevitrao tsara fa raha vao manino le radio de manjary tsy tafita le izy andramantsika azy zay ve eny tompoko mampalahelo izy satria gendarme avy anao tsy hitana roa tsy hitana telo tsy hitana efatra de manaiky ianao hofanina olona colonel na gendarme frantsay ary io tena tsy mety amiko aloha za fasinareo a de eo mampitrambo be zay nanao école de guerre zay nanao anitsy zay nanao anroa nefa tsy hitako hoe atavinina fotsiny zany ny grade iny manafatra olona lavo zao vola lany iny anipetrahany iny eto arangatsy vola faharoa de teny am'le magistrat tompoko magistrat premier grade ianao a tsy edina deuxième grade ianao tsy ny président de république napidinanao deuxième grade a no niasa ataonao ka mba mijoroa re tompoko a zavatra marina atao aiza ve de rehefa mpanohatra no maneno tsika no enjehanao a de regny azy tonga de defere tsy tonga de miditra ny ponja de avy eo mbola apetraka any am'ireny ndraiky quartier-na criminel reny a ohatra ny anao manao an'ireny usurpation de fonction tany mbatonga zaka namoaka intizy vo ambony reny tsy voakitika nankely eny flagrant délit aza matahotra mijoro a fa efa napetraka anay misaraka ny fahefan'ny mpanatanteraka fahefan'ny mpitsara fahefan'ny mpanao lalàna tsisy atahorana mpanatanteraka zany fa tsy ireo manikaraha manao a fa mivahoaka malagasy fa ampisaintsainana zany ary efa neokevitra avy amina olo-pirenena hoe izao tokoa vely hoe taroka arony vozina sa sanatren'ny vava tandroka arony mpitondra tsy mandrava nisy eny tompoko miarabe tanana akaiky ny vava moa zany iny hoe ratsy magaiky any tanana fa tonga soena eny tompoko salama tompoko tafiditsy anao menahy zany tena aniko fotsiny hoe tena fandalana marina ve Madagasikara fa zavatra hitana tena ivera lalàntsika inona jerenao zany de tsisy fampisana lalàna zany mihitsy fa manao zay tiany atao izy jera ianao fifidianana tsy mampiatra lalàna izy tiany atao ny atao de mazavina olona apetrany anatin'le tsy fanarahan-dalàna mipetraka somatsara mihitsy le izy de zay magazfa io iny no anisan'le tsikera anankiray e ijerefa ny resam-pirenena ty e hoe fandatsika hitady droit retsika de reo zao ny ao amin'ny gouvernement le ministre ny tena hoe tsy namidy le nosaka nampamifay de aizary lalana mikasika an'izany ohatriny e fafotoanandro nivoaka tao amin'ny atemera-pirenena ny lalàna fanenao mandeha ho azy daholo de zay tsy natao natao jery ny radio zao itsika tsy nijery any fa izy moa miatan'izao tontolo zao ijery atsika maty amitsika matin'izao zao ao anatin'ny tena atao hoe izy ao anatin'ny sadeky de hoe hitatsika eo natao fa efa nitenina moa zao ny reny angolo reny de mba ho hitatsika eo ny andro sotatoko eny ary zany faneho-kevitry nio tonga de raisina foana aloha tsy manenona miaraba tonga efa tafitsy anao de miarabe miaraba tompo radio salama re mety amy deuxième arrondissement miantso zao zany reo mifitondrano reo hoe de mba tateraka slavyrary ny fiainan'izy ireo e tampotampotra manakidady de tsy ny atao amena galona ny général nefa nyle galona tsy fantatry le général fa ozona ho azy reny anaovana didiky felebe didy midescendre andatsandra andafaninaina andibana ny vahoaka malagasy fa zao ny teniko fieziko amin'ny teny soratra masina ny anany teniko raha tizy ahoana ozy naoma de oray eny tompoko ambelo manda tazany atanzao zalahanao ary tseo mafy mierinao misaotra tao radio
ahoana zay zay anao promotion ako zany sota betsaka eny tompoko eny tompoko makasiraka foana amin'ny fifampizarana ny colonel Ratsimandrava no ministre ny aty tany nanafona an'le hoe sivana de nanome fahalalana ny asa fanaovan-gazety saingendriso izy mimpamakafaka fa tamin'ny Zoma fa 10 volana febroary 2024 tsy ingery taona fa 4 nandraisan'ny fahefana avy amin'ny general Ramanatsoa no nanapa-kevitra ny fitondrana fa ny anakatonana an'ireo amaina manjery sasatsasany izay mampita vaovao any amin'ny Besamary ihany koa. Raha azo fehezina zany ho feheziko le zavatra tantaraiko sy hitako makasika an'ilay tantara de izao raha ohatra ka fehezina le izy de voalaza fa maty nisy namono ny colonel Ratsimandrava tamin'iny de 10 taona lasa kanefa ankehitriny de mbola izany mpitondra finoana ihany koa ny zavatra nampiavaka azy de indrisy engany mba milina ny zavatra mety nampiavaka azy indray zao fankalazana zao raha ohatra ka tena kalazaina amin'ity fa 24 ny volana febroary ity izany fahafatesany manam-bola le kalazaina le fahatsiarovana tena izy de tadidio zay nataony de asoavy rangano vahoaka fa zany angeny tena ny matimatesany mba tsy ho maty momoka ny tolona zay nataony tamin'izany eny tompoko Saraka tamin'izany maninona ny nandeha zao maninona ny ohatrany hoe tsy misy miava fa za ihany koa tena makasitraka ary miombon-kevitra amin'ilay hevitra ilay raha namana tary aloha hoe maninona tokoa raha manangana pankarta manangana sora-baventy eny amin'ny trano sy eny amin'rehetra rehetra eny anehoana hoe tena tsy akasitrahana azy tsekena ntsony zao tena zany ny afatra tena hoe miantefatsy milentika any aparatoka na ho an'ny olom-pirenena na ho an'ny mpitondra asa hoe ho tonga saina amin'izany satsia fa zava-dehibe sy fomba entina ihany koa zany anaovana hoe tolona fomba amin'ny endriny hafa mba elana amin'ny hoe raha mandrika ihany koa sy ny sisa zavatra azo atao zany ary mety hiteraka hoe fifohazana lehibe ho an'ny olom-pirenena sy fahatongavan-tsaina ihany koa ao miaraby dahoary salama tompoko ianao ny amarana anazy salama be zay kato mipetsaka ny tena vidina manao nareo ka raha matsiaro azy ihany raha matsiaro azy ihany colonel Ratsimandrava ny tenatenenina de avereno sainsaina seritreretina ny zavatra zay nampiavaka azy anafikela zay an'le tiany zay hoe aza ny anarany ny tany saina lava fa zavatra soana taony sy hoe lalatsaina netiny tohizana sy ampiarina satria ny mpitondra fanjakana am'izao koa isany nanao an'io tany amin'le fizarana an'le nitositosika ireny de hoe mba tena nakanaka ny anaran'ny ty mpitondra antsika tany aloha ty mametraka lalatsaina fokon'olona fa tsy hita hoe nakaiza mola izy de amarana antsika anazy resaka fizaram-baovao ihany koa anio no ivoaka ny filaharana ho an'ny Madagasikara mikasika ny hoe tondro manodidina ny kolokolona ny IPC zany indice de la perception mikasika an'izay hoe
kolokolo zay a Madagasikara tany amin'ny larana fa 520 tamin'ny 320 dia filarana 420 no ivokeo amin'ny 20 fa raha ny hoe larana tsara indrindra hoatsika dia tany amin'ny 720 taona lasa tany amin'ny 520 amin'ny firenena sy 10 amin'izao tsika 520 asa hoe toerana ray na roa sa ihemtra toerana ray na roa na telo na efatra na dimy zay no isan'ny hoe amaranantsika anazy dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika piainy mbola betsaka raha hoe fandarana